Faltafaraka aminao indray mpijery-jaina amin'ny takariva ity manasanao hanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalambo vao itao fahita lavitra Mat TV ny sehatra politika isan'izany ny fanohikevitra nataon'ny VPM MMM manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny ny fiangan'ny filoham-pirenena hiazo an'i La France hamonjy karazana lanonana samihafa. Eo ihany koa ny sehatra ny fahasalamana ny hevitry ny tompona andraikitra eto amintsika manoloana ny fisorohana ilay tsy mikaretina mandripaka ao Afrika andrefana ao omaly alina tokoa no nanainga hiazo an'i La France ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina raha ny fampitam-baovao avy ao anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika dia hamonjy ny fankalazana ny fahafitopolo taonan'ny fanafihana atao province ao La France ny tenany ankoatr'izay hiatrika ny fivoriana fa 4 ny filoham-pirenena eo anivon'ny SADC ihany koa ny filoham-pirenena eto Madagasikara. Omaly alina no nanainga hiazo an'i La France ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina anatrika ny fankalazana ny fahafitopolo taona ny fanafihana atao Provence ao La France nandritra ny ady lehibe faharoa na ahafahana indrindra nanafaka ny La France teo ambany ziogany nazy. Anisan'ny nandray anjara tamin'izany ady izany ireo teratany malagasy toy ireo firenena 720 hafa izay noasain'ny filoha frantsay tamin'ity androany ity. Fanomezam-boninahitra ireo bekotro maro olatra malagasy ireo maty tamin'ny ady no anisan'ny anamarika ity lanonana natao androany tao Provence ity. Andriamatora Kotsavy izay nisolo tena ireo bekotro maro olatra malagasy dia nahazo fanasana ihany koa. Fahorian'izay fivanianana ny frantsay izay dia hiazo an'i Victoria Falls ao Zimbabwe ny delegasiona malagasy tarihan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny vadiny ny 17 sy 18 volana aogositra ho avy izao. Isokatra ny 19 volana aogositra ho avy izao tokoa ny fionana tampony fa 430 ny filoham-pirenena mivondrona ao anatin'ny SADC. Ny fandraisana anjaran'ny Zimbabwe ny filohan'izany vondrona SADC izany sy ny fandiniana ny raharaha anatiny toy ny fampivoarana ara-toe-karena ny faritra no resahana mandritra ity fivoriana ity.